Commune ambanivohitra Ampangabe no fantsihan'ny mponina ny Brao manome roa amby fitopolo orany be ny tanàna izy ireo ametra-pialana. Fandraharana ny fonja mitohy no fitokonana mandra-pivaly ny fitakiana. Raharama amin'ny Ravatomanga tsy ara-dalàna ny fidirana tao Maurice ho mafy ny sazy miandry hoy ny Prime Ministre Mauricianina. Manatitra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Olona miisa 780 no tratrin'ny fahampoizinana vokatry ny fivadian'ny sakafo na ilay antsoina hoe toxi-infection alimentaire collectif tao Anjomakely commune Bongatsara Antananarivo Atsimondrano. Efa nazo fitsaboana avokoa ireo olona rehetra ireo. Nisy ireo mbola aray maso raha afaka nody kosa ny sasany raha ny fanazavana. Tsy nisy aina ny fahasalaman'izy ireo raha ny fanamafisana isy ny dinikasa izay arahany ireo mpivarotra hani-masaka ao an-toerana Rampitso anomezana fampiofanana sy hotorolalana momba azy ireo mba hifehezana ny sy soroana ny tranga tahaka izao. Ando Miaratina sy Tahirinena no mitondra ny antsipriany izay. Vokatry ny fihinanana sakafo nisy mayonnaise, sandwich no heverin'ireo lasibatra fanitarika ny aretina teo amin'izy ireo antsoina hoe toxi-infection alimentaire collectif na fahampoizinana vokatry ny fivadian-tsakafo. Nitovy avokoa ny sakafo nohaniny ary nitovy ny soritra aretina teo amin'ireo lasibatra. Ny valana nandoa sepotra ary narary andoha. Ora maromaro tao aorian'ny nanana ilay sakafo nipoitra ny soritra aretina teo amin'izy ireo. Ny atoandro aloha sakafo dia na salade de pâte dia avy eo ny hariva mbola ninana dia tonga ny alatsinainy iny dia mbola tsy nanina aloha za tapany maraina dia avy nianatra hariva dia avy eo nanomboka nangodingodika ny kiboko dia niantso mamanay hoe makanisa aty amin'ny dokotera fa nararo izy izay nakana teo amin'ny mpivarotra tamin'ny alahady dia nandeha nakany amin'ny dokotera dia efa narary be mihitsy ny kiboko tamin'izay dia avy eo nanomboka fampanina zany dia avy eo ohatran'ny sepotra tamiko izay dia avy eo ny hoe nataty dia saosao sérum amin'izao. Mbola sepotra aloha izao dia mbola reraka dia le fanina indraindray mbola fampanina. Fa tamin'ny alatsinainy tamin'ny sivy narary kely izay ny kiboko tonga dia mivalana be ako. Izay natsapako hoe inona namparary anazy satria nisy an'ilay olidevra ilay hanina. Izay nahazo anahy dia mivalana be foana nandritra ny 3 andro dia roanampy tsy sakafo tatsalolona tatsatsalaava na voana. Sao mahita efa mba azoazo ny fiainako fa sepotra be mihitsy dia nalay nanodika tamin'ny kiboko ary tsy dia nanina intsony. Ilay zinzimbe teo am-bavoniko efa tsy dia nanina intsony fa reraka fotsiny. Tsy nahasakafo. Rano fotsiny no hohaniko. Dia ninana niny hariva niny aloha za efa fantako mihitsy ohatrany hoe zinzin izay ny kiboko izay sakafo matsiro teo tsy hinanao dia ilay ankizy tao an-trano tsisy ninana fa hihinam-bary dia za rehetra ninana an'ilay izy. Dia izy teo natsapako hoe tena inona voana. Tao dia ny anahy sandotsy ny telo tao. Dia tamin'ny lahady efa hariva tamin'ny valivalo teo nahodika be ny kiboko dia nakany amin'ny WC. Dia rehefa tany amin'ny WC sady nandoa no kaka mivalana. Dia rehefa nandoa mizatra ohatry ny bibibiby kely misapasapana ireny naloko avy any. Dia lasinainy maraina mbola nanao zavatra kely dia avy eo eniko manakisaky daholo ny vatako rehetrarehetra. Dia natory tao an-trano moa dia rehefa natory tao an-trano dia lasinainy hariva iny mivalana foana sisy fijanona. Dia tamaly taty amin'ny dokotera dia nahazo sendra androandro ilay omaly sy tamin'ny maraina. Dia sisy fiovana mihitsy ilay fivalana dia izao mipetaka sérum izao. Tsy niandry ela fa voavantaniseho ny soritra aretina dia avy dia namonjy mpitsabo ireo fianakaviana. Nisy ireo nanana marary izay samy mbola ankizy avokoa 5 sy 17 taona. Nisy samy hafa azy ireo tamin'ny fitondrana ny aretina. Anankiroa zareo dia fitrangan'izay nanomboka tamin'ny alatsinainy alina zany izy nanomboka narary. Ny kibo no narary dia avy eo nandoa zareo. Dia ny atalata nahita tany amin'ny dokotera dia nahazo fanafody. Dia rehefa ny fanafody mbola tsy niafana ihany ilay izy fa mbola narary ny kibony, mbola nandoa zareo dia mivalana. Dia rehefa avy eo ny
talata hariva amin'izay nentina nandeha miverina tany amin'ny dokotera indray. Rehefa nentina miverina tany dia nahazo fanafody hafa indray zany ny talata hariva. Dia fanafody io ny talata hariva aloha marihana tsara fa nividiana tany farmasia zany ireo fanafody ireo. Maromaro ihany izy ireo no mena anazy. Mbola tsy nefana ihany izy avy eo dia nialina ny talata alina teo indray nentina miverina tato amin'ny CSPD. Tato amin'ny CSPD no nanisy sérum anankiray dia indray fanafody fotsiny ny azo. Marihana aloha fa ny ato amin'ny CSPD gratuit ny fanafody. Dia hatramin'izao zany indray aloha mbola sy sérum ao fa ny indray nefa mody any an-trano fa mbola manaraka traitement tsara. Ie misy mahasamihafa satria indray sepisepitra tamin'ny malariva dia izay nanaovana sérum anazy. Fa indray kibo sy mamay foana dia iny no dia fanafody no nomena. Nentina teto amin'ny dokotera teto ny hariva tamin'ny amin'ny fito teo amin'ny fito sasany. Dia kay moa zany efa nisy fikarakarana tany ambadika tany. Dia nisy nakarana tany amin'ny HCR. Dia izay teto ihany teto amin'ny CSP2. Nisy dokotera telo teto mikarakara sy nanome an'izareo fanafody. Dia andraisiny tao fanafody tao zareo nomena fanafody tao. Dia io mbola misy sérum io zany. 9 ireo rasibatra tamin'ity tranga ity. Izy ireo izay samy niparitaka tamin'ny toeram-pitsaboana telo samihafa. Tao amin'ny CSP2 Anjomakely, tao amin'ny hôpitaly Bongatsara ary niakatra taty amin'ny HCR sasany. Tsy nisy ny cas grave raha ny fanamafisany ny mpitsabo. Telo tao amin'ireo narary no mbola ray maso ara-pahasalamana, saingy tsy misy ahina raha toa ka efa nody avokoa ny ambony rehetra. Izy ireo dia tsisy cas grave fa ny nahatonga andreo lasa tany amin'ny HCR no ny fahitairan'ilay olona moa zany tena marina fa azo niraisina teto daholo zany izy ireo amin'ny ankapobeny. Telo no ataoko hoe atao mise en observation eto amin'ny CSP2 dia fa ny rehetrarehetra efa nody daholo. Ny tenenina teo moa tany amin'ny gargoty no nitrangan'ilay izy. Amin'ny ankapobeny zany sakafo composé sy paty izay nisy mayonnaise. Izay zany no atao hoe mety antony nahatonga azy. Tsy maintsy noraisina ny fepetra hanakatonana vonjomaika ilay mpivarotra ny hinanana ireo olona ireo sakafo raha nambara ny be ny tanàna atao an-toerana. Ampivondrona ireo mpivarotra ny masaka ao Anjomakely rehetra izy ireo raha mpitso hanao dinikasa fampianarana momba ny fahadiovana hifehezana sy soroana ny tranga tahaka izao. Isy dinikasa zany iarahanay manao miaraka amin'ny ara-pahasalamana sy ny commerce ahafahanay hife le tsanga ohatr'izao. Dia aorian'izy zay misy délégation ny hidiny isaky ny mpivarotra zany hisava sy hijery ny fomba fiasan'ny zareo anatin'le fikarakarana le sakafo tao. Isy avy hatrany ny fanaramaso ireo mpivarotra aoriana dinikasa io raha ny fanazavana. Lafombaovao afa-tanteraka kosa efa nomanina mialoha ny fiantsonan'ilay fiaramanidina sesina 5R HCMR na ny fandehanany tao Maurice. Araka ny fanadihadiana izay navoaka ny fanjakana mauriciana. Olona efatra no nitsena ireo malagasy 5 teo ampahatongavana. Raha nitatitra hatrany dia antony telo samihafa no nambaran'ny mpanamory fa tokony antsonany ao Maurice. Hatramin'ny androany moa dia mbola any amin'ny hôpitaly ao Maurice Imam Ravatomanga amin'izao fotoana izao ary mbola tsy nahazo alalana ara-pitsaboana hiala ao an-toerana ny tenany. Arahin'ny fanjakana mauriciana akaiky ity mpandraraha malagasy ity amin'izao raharaha izao ny Antsipriany izay. Navoaka ny fanjakana mauriciana amin'ny Antsipriany ny fizotry ny fiantsonany ilay fiaramanidina malagasy 505R tsipika HCMR izay tonga tao Maurice ny sabotsy 20 oktobra ifoany alahady 20 oktobra lasa teo. Tamin'ny 10 alina latsaka 2 minitra no nisy ny fangatana voalohany nataon'ny kompania Transocean Airways izay ao anatin'ny vondrona Sodiato Madagasikara. Tamin'ny ora io dia nilaza ny tompon'andraikitry ny aviation civile mauriciana fa tokony tsy hiainga ny fiaramanidina raha tsy nahazo alalana. Tamin'ny 10 sasany alina mahery 2 minitra nefa dia nanao fangatana fandroany indray ny Jet Prime Limited. Nolavin'ny mauriciana nefa izany satria tsy nanaja ny 7 andro mialoha. Fepetra apetraka azahoana miantsona. Raha ny zava-nisy hoy ny tatitra dia efa niainga taty Madagasikara ilay fiaramanidina na dia tsy nahazo alalana hiantsona ao Maurice aza satria tamin'ny 12 alina sy 12 minitra
dia nangataka iantsona fanotelony indray ny mpanamory ka tamin'ny 12:20 minitra dia tafapetraka tao amin'ny saranam-piaramanidina Maurice ny Sensa 5R tsipika HCMR. Raha ny tatitra ihany dia nisy olona 4 tonga tao amin'ny toerana voatokana nanomboka tamin'ny 10 ka hatramin'ny 12 sasany tonga itsena ireo malagasy 5 tanatin'ny fiaramanidina. Arak'izany dia tsy azo divirana fa efa nomana ny fiantsonana tao Maurice. Araka ny lalana Mauriciana nefa dia everina hoeloka be vava lehibe ny fidirana antsokosoko amin'ny lalan'ny fiaramanidina tsy nazahoana alalana. Sazenjana no miandry izay tratra manao izany. Nandritra ny tatitra izay nataon'ny Prime Ministra Mauriciana teo anatrehan'ireo solombavambahoaka dia niova intelo ny antony nangatahany ity fiaramanidina iantsona tao Maurice ity. I can't say whether they were well aware, but it is clear from when you look at the report that it was planned, pre-planned. First of all, they asked for a medical evacuation. Then they changed it on the same day for a tourism request to land. And then later on they said there's low fuel in the plane, their fuel is very short and they want to land. 3 reasons for the same plane. So obviously, lots of things. Jet Prime will have to answer later on about what was its involvement exactly, because it looks to me like it was pre-planned. Can the Honourable Prime Minister confirm whether the resignation of the former Commissioner, Mr. J.F., is related to the ongoing investigation? And if this is the case, will he inform the House whether charges will be levelled against that gentleman? As I always said, Madam Speaker, we will leave no stone unturned. Whoever gets involved, they will have to answer to the question. But an investigation is ongoing. He will be called, I'm sure, if he hasn't been called already. Onitra hatrany amin'ny 10 Europy Mauriciana, izany hoe eo amin'ny €1 famonjanana 5 taona an-tranomaizina. Eo ihany koa ny fanagazana ilay fiaramanidina manokana no sazy miandry ireo mpandika lalàna. Ankoatr'izay, ny fandrarana tsidraintsony ao amin'ny nosy Maurice. Voalaza nefa fa tsy mifaraneo ny raharaha raha voapirofo fa nisy eloka hafa niaraka tamin'ity fiaramanidina tsy ara-dalàna ity, toy ny famotsim-bola na fandefasana entana tsy nanambara amin'ny etra ary ny fampiasana taratasy sandoka sy osoka. Amin'izay tranga izay dia mety ho tonga 10 ka hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina ny sazy. Mbola mitoy ny fanadiadiana ataony manampahefana Mauriciana raha toka anampitrotraka amin'ny olana ara-pitsarana. Efa iainany Mamra Vatomanga izany, indrindra amin'ny raharaha fanasivanam-bola izay efa eo am-pelantanany FCC. Raha ny fantatra moa dia anome tanana ny Mauriciana amin'ny fanadiadiana ny FBI. Nilaza koa ny Prime Ministra Mauriciana fa atao anatin'ny mangarahara ny fanadiadiana sy ny tatitra momba ity raharaha ity ary tsy hisy ho afa-maina ireo rehetra voasaringotra amin'izany. Andrasantsika ny toy n'izay vaovao rehetra izay fa ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana kosa indray dia tsy andeferana na tolérance zéro ny kolikoly indrindra eo anivon'ny fitsarana ary raisina ho zava-dehibe ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafi-pitsarana hoy ny mpitahiry ny fitombokasempanjakana vaovao Fanirisoa Erinaivo. Nambarany fa lahara-pameana ny famerenana ny vola $10 miliara ny voaka tsy ara-dalàna tany ivelany. Firenena vahiny maro no vonina iara asa amin'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ankoatr'izay, andraisana fepetra manokana ny mikasika ireo tsigadra politika kanefa tafavoaka ary ezaina atsaraina ny fitantanana ny fonja. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany vaovao. Lahara-pameana ho an'ny ministeran'ny fitsarana ny famerenana ny vola manodidina ny $10 miliara no fotsiny ka niodina tsy ara-dalàna tany ivelany toa ny tany Grande-Bretagne, Maurice, Suisse ary ny vondrona Europeanina. Vonina iara-iasa Madagasikara amin'ny fanafoanana ny kolikoly ireo firenena ireo ho ny ministra ny fitsarana androany. Hojerena akaiky ihany koa ny fanodikodianam-bola mpanjakana sy ny fanana-mpanjakana. Valiteny voalohany mikasika an'le hoe vinavina ny $5 miliards any ny ataontsika hoe bien malaky na vola miparitaka avy any ivelany any izay tokony averina aty Madagasikara dia mety amin'ny olona maromaro izy ireo fa tsy voatery hoe anankiray ary mety misy fananana sy ataontsika bien tsy voatery hoe vola zany fa mety fananana mipetraka ihany koa.
Fanontaniana faharoa anatin'izay ve ilay volamena mbola tsy anatin'ilay volamena. Tsy andeferana na tolérance zéro ny kolikoly eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana alefahana na hofoanana mihitsy kosa ny sazin'ireo rehetra miara-mientana amin'ny fitsarana mba hanenjehana ireo tsy maty manota. Zay manompo izao tolérance zéro aux izy filohan'ireo fondation, tolérance zéro aux izy praiditra ary za koa teny tolérance double zéro na ho antsika tsara na ho an'ny malagasy rehetra. Mba hampiarana an'ireo vila ireo dia tsy maintsy ampiasa fitsarana aingana isika, fitsarana entitra ary ireo raharaha mikasika ny fameziveziam-bolam-panjakana sy ny fananam-panjakana no lahara-pahamehana ho ataonay ao anatin'ny 2 volana. Izany hoe ireo zany no asa iandraiky tanay mandritra 2 volana dia tena handefa arak'izay aingana. Izay tsy matory, tsy adiny isan'andro ihany matory. Ankoatra izay nambarany ity ministry ny fitsarana vaovao ity faezahana ny anadio ny lazaratsy ny fitsarana sy ny fampihavana anazy amin'ny vahoaka ary indrindra ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana. Andrainitsikera mba hahafahana manintsy ny tsy mety ihany koa ny ministera. Fampihavanana ny fitsarana vahoaka, amerenana ny fampitokisana efa ny alefa ankehitriny iarahantsika malala zany. Tsy matoky antsika ny vahoaka, tsy matoky antsika ny mpamatsy vola ary tsy matoky antsika izao tontolo izao amin'ny resaka kolikoly io. Tsy voatery dika zany hoe isika rehetra dia manao kolikoly daholo, fa isika kosa hiezaka anadio an'izay ataontsika hoe lasa ratsy ny fitsarana izay. Ka za tsy dia tena hoe hiverina amin'ina nataoniza tamin'ny fotoana tamin'ny tena hoe tapitra ny récréation. Mahakasika ny olana misy eo anivon'ny fandrarana ny fonja kosa nambarany fa mbola tsy afaka manova rafim-pitantanana misy aloha amin'izao fotoana saingy ezahana kosa ny hanome fahafahampoana ireo mpandrarahany fonja. Manahoana ny mikasika ny olana amin'ny fonja efa niezaka nitady vahaolana izahay tsy ny fitsarana moa manapa-kevitra mikasika ny fanovana organigramme ny gouvernement ary anisany mbola ataontsika hoe engagement niraisy ny fitondrana ankehitriny ny tsy hanovana organigramme ny gouvernement dia mbola tsy afaka nomena fahafapo zany ny syndicat pénitentiaire fa kosa nomena ihany zany marimaritra iraisana izay nanendrena ny DG-ny administration pénitentiaire avy amin'ny tolotra izay manao zareo. Efa misy lisitra natao ho an'ireo tena gadra politika marina ho hiatra ny fanamafisana raha ny antotanisy eo am-pelantanana dia 130 izy ireo. Raha ny tatitra voaray anefa dia mahatratra 190 ireo nivoaka ny fonja ka noho izany ho jerena tsirairay ny antota taratasin'ireo olona ireo ary andraisana fepetra ireo tsy tokony nivoaka sy ireo namoaka azy. Iny zany efa nanomboka talohan'ny nandraisako asa en tant que représentant ny présidence de la refondation de la République de Madagascar ary mbola mitohy hatramin'izao manana 12 andro izahay anaovana dossier ngeda be dia manana fotoana lavalava kokoa noho izay hanomezana anazy fa mitohy ariaritra amam-bolana maro satria tena goavana be. Iena izahay raha dia za anisany nanao ny listan'ireo olona izay voatazona noho ny antony politika na ataontsika hoe resaka Facebook sy zavatra ohatr'izany dia nisy ihany koa ireo le hoe noho ny anton'izay politika noho ny nanagadrana anazy dia lazaina fa tenta la sûreté de l'État kanefa 130 miampy eo amin'ny 6 na 120 eo izay no total migaga nefa izay fa mahatratra ny amin'ny 170 zao lista aminao dia ohatra mbola misy miampy ka dia ozy izy hoe ireo lista ireo zany hojerevanay tsirairay izay tsy ao anatiny izay critère mahagadra politika izay dia tsy maintsy andraisana fepetra. Nambaran'ity mpitahiry ny fitomboka seha-mpanjakana ity fa tsy Faniry Soernaivo tazana teny amin'ny Facebook no mijoro amin'izao fotoana fa i Faniry Soernaivo mpitahiry ny fitomboka seha-mpanjakana ary noho ny raharaha politika no antony nampitsahara azy tamin'ny asany ka miverina manao ny asany tenany amin'izao fotoana. Totosandroany moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny fitsarana teo aloha sy ny ministry ny fitsarana vaovao napetraky ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara.
mbola eo amin'izay vaovao ny tontolon'ny fitsarana izay atrany dia fanamby napetraky ny sendikany mpitsara hatramin'izay ny fampienana ny tany kolikoly eo anivony ministerany fitsarana mila manao ezaka ireo sampandrara rehetra voakasika sy ny mpisehatra eo anivony fitsarana mba anatrarana io tanjona io hoy ny filohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara izay nanamafy fa tsy manana olana amin'ny ministra vaovao ny tenany Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince atrany no mitatitra ny antsipriany izay. Tsy manana olana amin'ny ministry ny fitsarana vao notendrena ny filohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara izay nanipika fa tsy mpanao politika ny tenany teo anivony tambazotra tserasera no nanaparitaka ny resaka fa tsy ankatoavin'ny SMM raha Ifaniry Soerinaivo no atao ministra ny fitsarana. Akoatr'izay napetraka hatrany ny fanamby amin'ny ampienana ny tany kolikoly hatramin'izay ka miombon-kevitra amin'ny ministra vaovao ny sendika. Ny teto anivo ny ministera fitsarana rehetra dia efa défi foana zay tao anatin'ny taona maro fa ny amafisiko fotsiny fanovana no nahatonga an'izao fitondrana vaovao sy fanendrena gouvernemanta vaovao zao dia tena mba mila ilainy zay ary omban'ny SMM manana le izy hoe mila verina le confiance du public zany indrindra ho an'ireo manangara eto amin'ny fitsarana manana izy. Ny Faniry Soa aloha ny ato dia apetrako zay tsisy olana zay tsy ady napetrako foana politika ho an'ny mpanao politika fitsarana ho an'ny fitsarana ny tenako foloana syndicat fa tsy foloana antoko politika tsisy olana zay tsisy problème zany fa ny any amin'ny tambazotra serasera moa anjarany any amin'ny olona mpanao commentaire sy ny sisa no mijery an'le izy fa tsisy olana na kely ary. Anisy ireo masotsivana napetraky ny SMM ho an'izay olona tokony no tendrena ho ministra fa ny Soerinaivo no nosafidin'ny fitondrana ka ny asa no hitsara azy manomboka eto. Zay tsy mijery tsangan'olona ary efa nametraka foana tsy haiko mety manana ny archive na hoe profilana olona manao ahoana le profilana ministrable nametraka ny SMM dia reto le izy hoe olona mahalala ny marary ny vahoaka olona mahalala ny marary ny mpitsara olona vonina anaja ny fahaleovatena ny fitsarana ireo telo ireo ihany moa zany dia izay raha mametraka tsy afaka hiteny mihitsy hoe ihany natao ministra na ihany satria ty resaka syndicalisme dia rehefa miresaka ao anaty syndicat ianao tsy ianao ndray no akan'ny place ny pouvoir politique hoe tsy maintsy ihany nanao ataovy ministra anay tsy le zavatra tenenina meloa no zava-dehibe fa ny action concrète après hoe inona ny tena mba zavatra ho hita amin'ny be sy maro ny vahoaka malagasy amin'ny fanovana amin'ny fitsarana satria efa niteny anareo aty hoe andro fanovana zany zao. Fandarana saiombonana no napetraky ny ministra vaovao hoy ny filohan'ny SMM ary no amafisiny fa tsy ireo mpitsara irery no mila manao ezaka fa tokony mandray andraikitra avokoa ireo sampandrara rehetra voakasika manodidina ity sehatra ity mba ahafahana mitondra fiovana sy fanavaozana marina tokoa. Oetsy amin'ny anteny mera-pirenena vetivety isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity 12 andro taorian'ny nandraisan'ny filohan'ny anteny mera-pirenena ny asany tafatsangana ihany ny bromahatry ny anteny mera-pirenena rehefa niroso tamin'ny fifidianana izany ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity bromaharitra izay eo ambanin'ny fitarihan'ny solombavam-bahoaka sy teny irandrena solony haiko izay filohan'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao arahoary ny tatim-baovao mahakasika izany. Tontosa androany ny fifidianana ny fananganana ny bromahatry ny anteny mera-pirenena tetsy Tsimbazaza. Voafidy ho filoha lefitry ny anteny mera-pirenena eto Antananarivo. Ny solombavam-bahoaka ny Antananarivo fetrara lamozafy milolona amin'ny boriboritany fahadimy izay nahazo isambato misy 770 na 470 isanjato raha ny fanandrina tamin'ny Rajerson Antoine solombavam-bahoaka ny Arivony Mamo izay nahazo vato misa 430 na 520 isanjato. Voafidy ho filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Antsiranana Ibrahim Mbora Réglage solombavam-bahoaka ny Antsiranana voalohany izay nahazo isambato 200 na 770,420 isanjato raha ny fanandrina tamin'ny Befitoto 11 Juin avy any Andapa izay nahazo isambato 420 na 720,520 isanjato sy ny solombavam-bahoaka avy Antala na Sira Julien nahazo isa 3 na 2,720 isanjato.
voafidy ho filoha-lefitry ny antenemeram-pirenena faritany Fianaratsoa Iandrianjanahary Fanomezantsoa solombavam-bahoaka voafidy tao Manandrina izay nahazo vato 450 na 70 faingo 420 isanjato raha ny fanandrina tamin'ny Andria Miaja Fanomezantsoa Yves Georges na Iliva Hasson voafidy tao Ambositra nahazo vato misy 140 sy Mavitara Silvestre solombavam-bahoaka voafidy tao Vaingandrano nahazo vato misy 30. Voafidy ho filoha-lefitry ny antenemeram-pirenena Toamasina ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera solombavam-bahoaka Nambatondrazaka nahazo isambato 700 na 120 faingo 570 isanjato raha ny fandona tamin'ny Sofia Ratsiraka solombavam-bahoaka ny Vatomandry nahazo vato 420 na 210 faingo 5 isanjato. Voafidy ho filoha-lefitry ny antenemeram-pirenena ny Mahajanga kosa Afakandro Christian solombavam-bahoaka lany tao Mahajanga voalohany izay nahazo vato misy 520 na 100 isanjato. Izy ihany no kandida tokana nofidiana tao amin'ny faritany ny Mahajanga. Voafidy ho filoha-lefitry ny antenemeram-pirenena faritany Toliary i Marco Tsarady solombavam-bahoaka voafidy tao Ampany izay nahazo isambato 400 na 20 isanjato rehefa ny fanandrina tamin'ny fienena Richard solombavam-bahoaka voafidy tao Manja nahazo isambato 420 na 20 isanjato. Voafidy ho kestora voalohany ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo faefatra Rinary Andriamasinoro nahazo vato 200 na 70 isanjato ny fanandrina tamin'ny solombavam-bahoaka Liva Zavamanitra nahazo vato 30 na 20 faingo 70 isanjato. Kestora faharoa ny solombavam-bahoaka n'Ambohidratrimo Jonira Kotoarsoa nahazo isa 700 na 120 faingo 20 isanjato raha ny fanandrina tamin'ny solombavam-bahoaka Miarotsora Kotomalala nahazo vato 520 na 220 faingo 20 isanjato. Kestora fahatelo ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Mamiaja Charlot nahazo vato 20 na 520 faingo 4 isanjato izay fanandrina tamin'ny solombavam-bahoaka Randrianambemana na Pinchard nahazo vato 30 sy Narindra Vololomboangy nahazo vato 140. Voafidy ho papaka-teny kosa ny Jeneraly ny solombavam-bahoaka Rakotson Hubert nahazo vato 20 na 100 isanjato. Raha voafidy ho papaka-teny lefitra kosa ny solombavam-bahoaka Ramanarivo Voanginy Irina Bertine nahazo vato 70 na 70 isanjato. Izay ny zava-nisy teny anivon'ny antenemeram-pirenena fa ho an'ny etsy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena kosa indray dia nanatanteraka fitokonana teo anoloan'ny ministera androany ireo mpanabe mivondrona ao anatin'ny syndikan'ny mpanabe manova ifotony na ny SMI. Nambaran'izy ireo nandritra izany fa etsika ho fanairana ny ministra izay vao notendrenina omaly no antony ataon'izy ireo. Nisy mantsy ny fitakinana atao teto ka nahatonga izao fanovana sy fanendrena ministra izao ary izany no antony izao fampatsahivana izao raha ny fanazavana atrany. Ny antsiprian'izay eo misaritry ndratsariny ny arotanjona. Tsy hoe mipetraka na voatendry ny ministra dia milamina ny fitakinana ataon'ireo mpiasan'ny ministera ny fanabeazany. Milaza ho tsy manana olana amin'ny ministra ny syndikan'ny mpanabe manova ifotony na ny SMI. Saingy manohy ny fitokonana efa natomboka mba anairana fa nisy ny fitakinana atao ka tsy tokony atao ambanin-javatra amin'ny fitantanana ny ministera hoy ny fanazavana. Hatrany am-boalohany olona afaka amany fitakin'ireo mpampianatra sy ireo mpiasa eo anivon'ny fanabeazam-pirenena no notakin'ny sindika hitantana ny ministera. Noho izany ilaina ny fametrahana ireo fitakina ireo ho lara-pahamehana. Mitaky ny fanaovaozana eto amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy mitaky ny hanatsarana ny farom-piainana mpampianatra. Izahay tompoko teto amin'ny MMI dia nametraka tany am-piandohana fa profilan'olona izay afaka hamahany olana anay no tadiavinay. Ka rehefa tonga eo ministra mitendreny fitondram-panjakana izay sorana azy satria elaela tsisy ministra izay dia vonona zahay hiheona aminazy araka ny fifanantonana efa nataonay sy mbola hataonay. Izay mbola tsy niona tamin'ny ministra fa manantena kosa zahay fa afaka nihoana aminazy hitondranay ny revendication isan-karazany sy ny fanaovana hatrany fotony tianay hatao. Ny fanadiovana voalohany indrindra ny atao amin'ny tokotany menina, ireo olom-panjakana izay manao tsindrio fahalavon'ny mpampianatra atao amin'ny tokotany menina. Faharoa manarakaraka an'izay fanadiovana ny resa politika atao menina.
hatramin'izay dia araka ny fantatsika dia nidirana politika foana ty ministera fanabeazam-pirenena ty, ary tao anatin'izay maro ny tsindrio falavo sy ny antsoinjay atao amin'ny mpampianatra, nijoro zahay MMI hanohitra an'izany. Ary ny fahatelo, ny fanadiovana amin'ny fitantanana ankapobeny atao mena izay tena anjakan'ny kolikoly raha tsy teny ankoatra ny resaka recrutement sy ny affectation. Fanampiny ny resaka fangatana ho an'ny recrutement ho an'ireo mpampianatra izay efa niantsehatra hatrany amin'ny 2014 misy mbola tsy recruté amintsika teny izao. Eo ihany koa ny mpianatra izay sortant ao amin'ny UNS sy ny CRENFP. Ankoatra ny fanarenana ifotony ny sehatry ny fanabeazana dia ilaina ny anaovana fanadihadiana ireo endrika kolokolo tranga teo anivon'ny ministera ho iatrana izy ireo. Isan'izany ny fanjavona ny fandraisana ho mpiasam-panjakana tamin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny fandraisana ho mpiasam-panjakana an'ireo mpampianatra efa nisehatra antaonany maro tamin'ny asa fanabeazana sy ireo nio fanakana vita fianarana ho mpanabe. Misy ny fitakiana izay natao teto mahakasika ny recrutement izay nanjavona tsy hita tamin'ny 2025 izay tokony ho averina zany recrutement zany tamin'ny 2023. 15 000 recrutement nanjavona tsy hita popoka tamin'ny 2023 izay tokony ho averina raha mbola ao izany recrutement zany, raha mbola azo samborina, raha mbola azo fantarina hoe nampiasaina tamin'ny zavatra inona daholo izy dia mba hamahana ny olona ny INS, ny CRENFP sy ny FRAM. Mbola misy recrutement ao azo tamin'ny 2025 ty 3000 dia ampiasaina ihany koa ara-dalàna araky ny tokony ho izy amin'ny famahana ny olona nireo CRENFP sy ny INS ary ny FRAM. Nisy ny fitakiana ny indemnité isan-karazany teto. Nanamafetrany moa ny sendika fa miandry ny fampiresahana amin'ny ministra tsy mila voatsiary ny mpanabe fa mitaky ny anatsarana ny rafim-pampianarana sy ny fanabeazana zaza malagasy. Efa nisy raha teo ny karazana tondrozotra izay novolavolainy ireo mpanabe ka atolotra ny ministra andrasana ny toyny. Fatafiditra tanteraka ao anatin'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao ka samy nanambara ny vina sy ny lahara-pahamehany avy ireo ministra vaovao nandritra ny famindram-pitantanana tamin'ity androany ity. Saika navita izay famindram-pitantanana izay avokoa ny ankamaroan'ireo ministera nampanantena ny anatsara ny farom-piainan'ny malagasy, ny ankamaroan'izy ireo nandritra ny lahateny. Ny antsipriany izay tanteriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsarin'ny Mathieu Princy. Roa volana no omena ireo ministra vaovao azahoana vokatra azo tsapahitanana ho an'ny fanavaozana apetraka eto Madagasikara. Maro ireo vina apetraka ka ezahana araka izay tratry ny aina ny anatanterahana izany omena vahana ny sehatry ny asan-tanana sy ny fampiroboroboana ny Madagasikara ho firenena asitona mpizahan-tany. Hoy ny ministra misahana ny fizahan-tany sy ny asa-tanana Lili Rafarala. Manentana ny rehetra avy amin'ny sehatra rehetra hiara-iasa isika. Hifanampy isika ary hifampitondra ho tombotsoan'izao firenena malagasy izao. Miantso koa amin'ny fampifanarahana sy fanamafisana ny asa atao amin'ny fanajana ny rafitra sy ny tombotsoany daholobe. Andao sika hiara-iasa. Anao ny fizahantany sy ny asa tanana tena hoe oery maharitra hoentsika manandratra ny firenena sy ny avinaviny malagasy na le atao hoe fierté nationale. Satria tsy ambitsony ny teny sy ny toko fotsiny fa mila asa zava-bita i Madagasikara. Ho anareo mpanao asa tanana sy mpandraharaha amin'ny fizahantany rehetra, izao no afatra avy ety amiko. Ho eo anilantsika ny ministera. Mankasitraka manokana ny filohan'ny Republikan'ny Fanavaozana ny Madagasikara noho ny fitokisana izay napetrany amiko. Mankasitraka ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny ministera ao noho ny fandraisana andraikitra sy ny fahafoizan-tena amin'ny asa izay mbola ho avy ny andratsika. Hiasa amin'ny fahitsiana ao, amin'ny mangarahara ary ny fahafoizan-tena tanteraka tahaka izay efa nivarotana ny aina tao anatin'ireny tolona ny rahantsika niatrika ireny. Ho atao lahara-pahamehana ny fanatsarana ny rafim-piainan'ny malagasy sy ny fanamafisana ny firaisan-kina ara-tsosialy ho kosa ny ministra ny mponina sy ny firaisan-kina Sidonie Raharnirina mifototra amin'ny tanjona efatra ny paikadiny ny fanamafisana ny fiarovana ara-tsosialy, ny fanohanana ny vehivavy, ny ankizy ary ny zokiolona, ny fametrahana rafitra ifotony anakaiky ny asa sosialy ary ny fanohanana ireo tetika asa madinika ho fampandrosoana eny ifotony. Ka misy paikady vitsivitsy moa zany izay nieritreretinay ho tanterahina ato amin'ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina
dia tafiditra anatin'izay ny hanatsarana ny faram-piainan'ny malagasy sy ny fiahina ara-sosialy, hiaro sy hanohana indrindrandrindra ireo voatsokajy ho marefo. Tafiditra anatin'izany ny vehivavy, ny ankizy, ny zokiolona indrindrandrindra ireo manana fahasambanana ara-panahy na ara-batana. Dia hametraka koa rafitra eny fotony hoentina mandrindra sy mandamina ny fiarahamonina, ho jerena akaiky ny fitaovana, ny fampitaovana sy hanome tantsorika ireo ankohonana na fikambanana manana tetikasa madinika. Mba ahafahany matanteraka an'izany dia mila fanohanana, mila tosika amintsika rehetrarehetra satria tsy mora no manarina sy manavao mitondra fanavaozana amin'izao ataontsika hoe fasahiranana efa laligny dia laligny zao. Ka mankasitraka anareo jiaby, vonina tompoko ny tenanay hitondra zay rehetra anjara briky ho an'ny firenena, na dia sarotra ho an'ny asa rehefa asa atao ankira ary tsy misy ny mafy zay tsy letra ny zoto ka mankasitraka antsika rehetrarehetra. Anavao ny lalàna mifeny asa fanaovan-gazety, indrindra ireo andininy momba ny sazy sy ny famonjana ary ny anatsarana ny rafitra fanomezana kara-panondro ho an'ny mpanao gazety mba hampitombo ny fahamendrehan'ny asa. Ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina mandrindra Arivony Gasikara Fenisoa. Ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia anisan'ny laharam-pameana angambany ny lalàna izay mifeha ny asa fanaovan-gazety. Misy artikela kely tsy maintsy hojerentsika kely ao izay ny code de communication média. Fahitatsika ohatra zany zao le dépénalisation ny mpanao gazety zany. Raha ohatra ka tena hoe délit de presse le izy dia na dia le vola ary lafo be le vola tsy tafivoaka. Faharoa mila miaro ny mpanao gazety sika mba tsy hoe ny fanehoan-kevitra na ny vaovao izay navokany no ampidiatra anazy. Tamitsika hoe tsy midiatra izy fa ny olana nisy teo aloha dia lasa avadika délit de droit commun le mpanao gazety. Dika zany midiatra ihany zany le mpanao gazety. Dia izay rahantsika amin'ny mpanao gazety zany no adinizay zay tena laharam-pameana mihitsy zay ahafahantsika ihany koa miazakazaka anatin'ny volana satria tapitra ihany koa zao ny fepitaon'ny OGM dia mila réforme kely zany tsika ny alalan'ny karatry ny mpanao gazety jerena manokana ny freelance zay efa manomboka mahazo vana zany amin'ny fotoana zao ao anatin'le lalàna mba hahatonga an'zareo raha ohatra ka hoe tsy formel dia ho any amin'ny formel kokoa ny informel zany. Anisan'ny lahara-pameana ihany koa ny fanaovana fanadihadiana ny fahazahon-dalan'ireo ainao manjery manerana ny nosy ho an'ireo tsy manana fahazahon-dalana sy tsy ara-dalàna dia atsahatra avokoa. Eo amin'ny lafiny kolotsaina dia manomana ny fametrahana ny daty-tokana ankalazana ny taom-baovao malagasy ny ministera izay atokana ho andro tsy fiasana ofisialy. Eo koa ny fandaminana ny olana eo anivony OMDA. Anisan'ny lahara-pameana ihany koa moa zany ny paraporo ny resaka tenanao karazana didikely mihitsy antsika amin'ny resaka licence rehetra ho an'ny radio sy ny télé rehetra zany manerana Madagasikara verenana ho jerena daholo. Io moa normalement amin'io misy lalàna tokony misy appel d'offre dia io na avaty aminay izay ataontsika hoe ao anatin'ny fanavaozana androany na ny avy amin'ny teo aloha liza zany ka tsy manaraka fipetra aloha dia miara-janona daholo izy aloha fa hijeritsika ary izay no antony hoe rehefa tsy ombitsony ny fréquence amin'izao fotoana zao so dia fotoana koa hoe iresantsika ny resaka TNT zany mba ahafahany rehetra tena malalaka. Zavatra nangatan'ny olona dia fahalalàna na maneho hevitra zany, fahalalàn'ny mpanao gazety zany dia ny afantaranareo gasy an'izany dia tsy hoe rehefa mahazo toerana izy dia izy indray ny tsipaka an'izany fa anisany hitazona an'izany ary ampitombo an'izany ary ataontsika izay ngamba ny lahara-pameana. Fa ankoatran'izay tadio fa misy ministeran'ny kolotsaina ihany koa ty tena zava-dehibe farak'izay mainka aloha zany andaminantsika io resaka ao amin'ny ny artiste io ny olona ny mpanao sarometsika io ihany koa isan'ny lahara-pameana anatin'izay roa volan'izay. Nanamafy ny ministra vaovao misahana ny filaminam-bahoaka fa hifantoka amin'ny fanavaozana ny asan'ny filaminam-bahoaka ny ministera amin'ny alalan'ny fanatsarana sy ny fanakakezana ny vahoaka, ny fampiarana ny digitalisation ary ny ady amin'ny herisetra sy ny kolikoly tsy andeferana na tolérance zéro izay tratra manao kolikoly eo anivon'ity ministera ity, hoy ny ministra vaovao ny inspecteur général de police Eric Michel Oulissouma Idrissa. No mafisiny fa misokatra amin'ny fiara-miasa maro lafy ny fitantanana vaovao mba hatrarana ny tanjona. Ny fanovana sy ny fanavaozana dia
mitaky tambelina andraikitra sy mangarahara amin'ny vahoaka. Mijery antsika ny vahoaka ary miandrandra vokatra azo sapain-tanana ao anaty fotoana fohy. Tsy mora ny asa ary fantatro fa mitaky fahavononana avy amiko, avy aminao, avy amintsika rehetra. Koa laoery ary mandeha isika fanoana sy fanometanana ho fanatanterahana izany didy masina izany. Manaraka izany dia mamela ianareo hitodika amin'ny vahoaka ihany koa. Ny polis-pirenena sy ny vahoaka dia toy ny mpirahalahy mianala, ianareo tokonay ary izay tokonareo. Fandriam-pahalemana dia asa vadi-drano ka tsy vita raha tsy fanakonana. Mandeha isika hifanampy fa ny filaminana dia asantsika rehetra. Ny fandriana dia ahafahantsika rehetra hisitraka ny tombotsoa azo avy amin'ny fisiany ny fandriam-pahalemana sy filaminana izany. Dia ny fahafahana mivezivezy malalaka, fahafahana miaina-kahalalahana sy ampitoniana, ary indrindrindrindra ny fahafahana miasa sy mamokatra mba hampandroso an'ity Madagasikara ity sy noavy taranaka izay matimatesana isan'andro. Vonina hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny zandarmaria am-pirenena ary vonina hampiatra ireo andry enina napetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana hoy ny ministra délégué misana ny zandarmaria am-pirenena ny général de division Bama Marima androany. Koa mba hanatrarantsika zandarmaria ireo andry anakerinareo dia ampitaina izao toromarika manaraka izao. Voalohany fihavaozany tsirairay mba ahafahana ho halaintahaka amin'ny lafiny asa rehetra. Faharoa, fanadiovana anatiny sy fanatsarana ny fomba fiasa mba hanomezana zandarmeria tolotra mendrika ho an'ny vahoaka. Fahatelo, fiadiana amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Fahaefatra, fanatsarana ny fitantanana ialana amin'ny fandanidania-poana. Fahadimy, fampiasana araka ny tokony ho izy ny fitaovam-panjakana rehetra izay napetraka amin'ny gendarmeria nasionaly. Saika totoso androany avokoa moa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha sy vaovao izay napetraky ny fiadidiny ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara manana 2 volana izy ireo anomezana vokatra azo tsapain-tanana ho an'ny fanavaozana tiana apetraka. Fa mitoy ny fitokonan'ireo mpandrarany fonja manoloana ny tsy famalina ny fangatahan'izy ireo. Izany no tapaky ny syndikan'ireo mpandrarany fonja nandritra ny fiaonam-be izay notanterahina tamin'ity androany ity. Tokony tsy ho sarotra ho izy ireo ny famalina ny fangatahana saingy mila finiavana politika ny fanatanterahana azy. Nasisy karazavy sy Mathieu Princy no mitondra ny Antsipriam-baovao. Tokony tsisy fiantraikany amin'ny famoaham-bola eo anivon'ny kitapom-bola mpanjakana ny fametrahana ny sekretera mpanjakana amin'ny adidiny fandrarana ny fonja ho ny sindikany mpandrarana ny fonja. Tsotra ny fanatanterahana izany fa ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana no tsy manana finiavana natanteraka izany ho hiatrany ny sindika. Angatahana araka izany ny andiniana ny fangatahana farany izay engana eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra. Zany dia mbola manao antsoavo. Sisy conseil des ministres saiko na larbiano any na ovina dia manatena zahay monsieur le président de la république monsieur andematoa lehibe ny fitondram-panjakana sy ny premier ministre mba handinika ny ianareo amin'ny conseil des ministres ho avy zao fa izahay admission pénitentiaire izay syndicat dia mbola mitazona ny fepetra izay efa niraisinay ary vao maika aza mbola manamafy izany tanteraka raha toaka mbola miziriziry ianareo fa io zavatra dia azo mena tsara. Efa ambaranay ombenindeny fa izahay sy mitady budget satria zao zany miteny fa hoe misy impact budgétaire io zavatra io. Tsy misy impact budgétaire zany io zavatra io fa ny volonté haneny le zavatra ho anay fotsiny no tsy misy. Efa misy sora-bola ao amin'ny ministère ahafahanay mitondra ny administration pénitentiaire. Sy misy impact budgétaire zany io ary efa ambaranay ombeny foana fa afaka miafy izahay amin'izay sora-bola efa misy.
Anisy androany ny fiaonam-ben'ireo mpandrarahany fonja teny Antanimora naneho ny alahelo sy ny fahadisom-panantenana tao aorian'ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ireo mpandrarahany fonja tsy olona no olana fa ny rafitra misy ho hiatra ny fanamafisana. Manoloana an'ireo fivoahany mambra ny gouvernement vaovao omaly ireny dia nandroany ny fanao fotoana ny mpandrarahany fonja rehetra manerana nosy nanao azety ety Antanimora naneho ny fahadisom-panantenana alahelo anatin'ny fahatezerana manoloana an'ireo fitakiana izay nampanantenaina kinanjo tsy tanteraka izay zavatra zay. Amin'izao dia mbola tsy valy ny tolona, mbola tsy afa-po izay manoloana ny fitakiana ka vao mahita mafisina ny tolona ary tsy mitrahatra izany na nisy ara ireny zavatra omaly reny satria ny aminay manokana fanovana rafitra no ny fanarahana tsy hoe fanovana olona. Izay tsy manana olana amin'olona, tsy olona ny olana anay fa ny rafitra misy anay. Raha hoe olona mipetraka tsy vahaolana aminay izany fa le rafitra ny anay mitakiana ka noho izany mbola mitohy ny tolona ary tsy hitrahatra raha tsy voavaly ny fankakiana ilay fanovana n'ilay rafitra. Noho izany tsy hijanona ny tolona raha tsy mivaly ny fangatana ho hiatran'ireo mpandrarahany fonja. Manoloana indrindra izay vaovao makasika ny fanarenana ny Repoblika eto Madagasikara izay dia miatrika kiondalana lehibe ny firenena ankehitriny. Hoy ny antoko FDR na ny fandrosoana diaviny rehetra androany. Amaritra ny avy ny raram-pirenena ny fanatanterana ny fikonan-doam-pirenena raha ny fanamafisana. Io ihany no ahafahan'ny vahoaka malagasy maneho ny heviny raha ny anambaran'izy ireo. Ndao aratsika ny antsipriam-baovao. Tsy azo idivirana ny mety hiovany lalam-panorenana rehefa iroso any amin'ny fikonan-doam-pirenena ny fitondram-panjakana. Mampametram-panontaniana ny rehetra ny mety ho vokatra izany. Dia apetraka zany ny fanontaniana hoe raha andena amin'ny concertation nationale dia isy lalam-panorenana ivoaka zany satria raha concertation nationale dia tetezamita zany fa dia tsy mandeha amin'ilay zavatra teneniko teo intsony hoe fampandehanana ny affaire courante fa raha tetezamita zany ilay izy dia ahoana zany ny assemblée nationale izay mipetraka tenen'ny fitondram-panjakana fa hoe mipetraka io zany ka beta be ny communication aloha mandeha any amin'ny rehetrarehetra any hoe manao contestation an'io assemblée nationale izay mipetraka fa raha andeha any amin'ny concertation nationale zany ka hiantso ny instance politique rehetra zany ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy mandravan'io assemblée nationale io zany izy ary mametraka alersina hoe assemblée misahana resaka transition. Ministera vaovao vao napetraka ny ministrim-panjakana misahana ny fanavozana. Azo verina ho fiomanan'ny firenena ho amin'ny fametrahana rafitra tetezamity izany ho ny antoko fandrosoana diavin'ny rehetra isahana andraikitra sy asa maro izany. Io zany io ministera io na fahazahoan'ny antoko politika FDR anazy dia hoe manomana an'le zavatra mandravina le zavatra nitakiana teny an-kianja aloha zany ary mametraka ny tokony raha fijerenay anazy tokony mametraka ny structure rehetra andehanany any amin'le hoe tetezamita satria ny teny ny colonel Michael filoam-panjakana hoe ao anatin'ny roa taona no anaovana an'le transition. Ao anatin'ny roa taona zany misy structure mazava tsara tokony hipetraka amin'izany manao mesure d'accompagnement mandeha amin'izay tetezamita zay ka ny instance politique rehetra dia tokony tafiditra ao anatin'izay zavatra zay ary anjaran'io ministère d'État rattaché à la présidence chargé amin'ny resaka refondation io zany no mandamina zay zavatra zay. Raha nefa nambaran'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael amin'ity faran'ny volana ity no anaovana ny fikonan-doam-pirenena iarana amin'ny herivelona rehetra. Ny fampanananasa ny fivoarany tena manokana ho an'ny tanora ary ny fanabeazana no loha hevitra nodininy ireo tanora tiako Madagasikara tetsy amin'ny magrobeoririka io tolakandro io. Izany dia ho fampandraisana anjara ny tanora sy ny olana atrehan'izy ireo amin'ny fiainam-pirenena. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriam-baovao.
nisongadina ny fandraisana anjarany tanora sy ny olana atrehan'izy ireo nandritra ny etsika teto amin'ny firenena tato anatin'ny iray volana izao nandritra ny fiaonam-be sy ny famelabela ara-kevitra no karakarain'ny tanora tiako Madagasikara androany dia nisongadina ny mazava-dehibe ny feon'ny tanora sy ny andraikiny ao amin'ny fanovana rafitra sosialy sy ara-politika. Nanatrika izany ny tanora avy amin'ny vondrona samihafa, anisan'izany ny Gen Z, Gen Y ary ireo fikambanana maro izay samy niantso ny hanomezan-danja sy andraisana ny hevitr'izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra nasionaly. Izay nanasana tanora maro tonga nanatrika daholo ny tanora maro nao anaty fikambanana io anaty na ny Gen Z na Gen Y tonga ao daholo nanatrika ny association jeune tonga nanatrika amin'ny fanasana io. Ny antony ity conférence débat ity dia nandritra ireny tolona ireny ny tanora no anisany tena nanatevin-daharana teny an-tsehatra ary anisany nanakoako teny amin'ny tolona ny hoe fanovana rafitra izay indrindra no nikarakarana ity satria mila avoaka le hoe fanovana rafitra sy le fanovana tiany tanora hoentina ho an'ny firenena ka ao anatin'ity conférence débat ity dia isy ny tsoakevitra zay ho avoaka mahafahana mampita ny amin'ny tompona ndraikitra izay tandrifa. Ny développement personnel, ny fampananana asa ho an'ny tanora ary ny fanabeazana sy ny fampianarana no lohahevitra navohitra teto. Isy ny fehikevitra arafitra aorian'ity fiaonam-be na raha na ady hevitra ity ary apetraka eo anivon'ny ministera sy ireo rafitra isan'ambaratongany avy eo. Ny lohahevitra zany tao anatin'ity conférence débat ity dia nozarainay anankitelo ilay izy. Ny voalohany dia ny resaka développement personnel, ny faharoany resaka fampananana asa ho an'ny tanora ary ny farany dia ny resaka fanabeazana sy fampianarana. Ny nandray anjara zany tao anatin'le débat dia misy ny avy ao amin'ny tanora tiako Madagasikara ary misy avy amin'ireo mpianatra eny Ankatso ary ihany koa ny avy amin'ny association an'ny tanora. Itoyany isy fehikevitra mihitsy tsoanay ao aorianan'ny conférence débat dia ho apetraka eny anivon'ny ambaratonga tsirairay avy izay mitandrify araka le lohahevitra teo ary ihany koa apetraka eny anivon'ny fitondram-panjakana. Ilaina ny fifanakaloza-kevitra sy ny ady hevitra toy izao ahafahana mampandroso sy mampivoatra ny tanora no hoavin'ny firenena noho izany mila beazina ho hiatran'ny fanamafisana. Mahatanora anay moa zany dia ilaina mihitsy le resaka débat sy fikaonan-dohatra izao satria amin'ny anaran'io amin'ny alalan'io zavatra io zany no ahafahanay mifampiresaka dia mifampihaino sarany dia tsy maintsy hoe ny avy aty amin'ny bazy aty aminay moa zany mila mifanaraka dia arakaraka izay zavatra fehikevitra eo no entinay eo amin'ny ambaratonga isan'isany. Ny antony safidianana an'ilay lohahevitra satria ny tanora no hoavin'ny firenena dia mila beazina aloha voalohany indrindra ny tanora dia alohan'ny hanomezana asa sy tadiavana asa ilaina be mihitsy ny resaka fahaizana développement personnel indrindra ihany koa resaka leadership dia beazina ilay ankizy hay hiara iaina indrindra ao amin'ny resaka asa eny fiarahamonina ihany koa dia manan-danja be mihitsy amin'ny tanora ireo lohahevitra anankitelo. Tanora maro no tonga tetỳ Amagrobe Oririka androany nandray anjara tamin'ity hetsika no karakarain'ny tanora tiako i Madagasikara ity. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray dia nafana ny hetsika fitakiana izay nataon'ireo mponina tao amin'ny commune Ampangabe tamin'ity androany ity hetsika fitakiana fametram-pialany ny ben'ny tanàna ao an-toerana izay ny afara tamin'ny famatsiana ny baron'ny commune. Tsy miverina misokatra izany raha tsy miala amin'ny toerana ny ben'ny tanàna hoy ireo mponina izay nanome 270 ora ho an'ny ben'ny tanàna. Ny antsipriana izay. Rehefa tsy afaka naneo hevitra nikalalana ireo mponina teto amin'ny commune ambanivohitra Ampangabe tao anatin'ny fotoana nahitra noho ny fisian'ny herim-pamoretana. Afaka nanao ny fitakiana izy ireo androany ho toy ny hetsika nataony sabotsy teo.
ny lanja sora bavinty nanoloana ny Brown commune izy ireo mitaky ny filany be ny tanàna. Ny amafy ny fitakina niafara tamin'ny famatsinan'ny Brown commune ireo mponina. Nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpiasa mbola miperinasa tao amin'ny commune saingy tsy nisy vokan'izany. Zay dia tsy niaraka tsy hoe niala tamin'izao niaraka foana tamin'izao na ianao na iza samy niaraka tao anatin'ny tsisy hoe niatana tamin'ireo na ianao na iza samy mahita tsy fetezana misy eto amin'ny commune manao zavatra antso-jay loatra ilay commune manimba mifandrarandro zareo fotsiny ohatra hoe ao anatina fitaterana tapahana tsisy solution le lalana Naritra minitra maromaro ny fifampiresahany mialoha ny nanakatonana ny Brao. Tsy manohitra ny fitakian'ny mponina ny lefitry ny be ny tanàna saingy tsy azo ekena kosa ho izy ny fampikatsona ny raharam-panjakana. Raha pitsy zao misy soratra dia manjary tsy afaka mampisoratra le olona nefa fotoana itsoratany io. Raha katona ny Brao tsy mandeha fandrarahana dia manjary matiantoka le olona hoe fa hanao zavatra. Zay zany ny tipaperaka hoe ny fangatahana dia amin'ny tsiraray avy iny tsy misy olana. Fa kosa hoe fanidina hoe tsy azo tsy alefa fandrarana mba tsy mety aminay tompona andraikitra zany. Za zao nisy tompona andraikitra soram-piakonana. Tokony avy soratra zany raha pitsy ka raha katona dia misy soratra efatra raha pitsy. Dia zay akaizy ireo olona zany raha tonga eo dia manjary maty daholo ny androny sy ny zavatra efa mba nieritreretiny tokony atao. Zay ny manotiko ambara toko amin'ny zavatra. Fa ny ankoatra moa zany iny anjaran'ny tsirairay avy ny manana an'izay zavatra zay. Nanohitra izany hatramin'ny farany ireo mponina ka namoaka ny mpiasa rehetra. Nangoronetana izy ireo tamin'ny 3 oratolakandro ary niala ny Brao. Hiala zay araka ny fangatanareo ivoaka fa tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra zay manidiny trano. Zay zany ny ambara. Fa hiala zay araka ny fangatanareo. Fa efa idinareo le trano dia tompona andraikitra amin'ny trano rehetrarehetra zany mpaniditra trano amin'izay fotoana. Sotra betsaka tompo. Kolikoly, fanaparam-pahefana, fandoavana vola miopampana amin'ny commune. Isan'ireo teboka no tsindrin'ny mponina ka namafisana ny fitakiana hatramin'izao ireo. Mangony fotsiny ny fahazoana toerana tamin'ny osika sy ny kolikoly. Dia satria manjaka loatra ny kolikoly eto amin'ity commune Pangabe ity. Ao ihany koa ny fanaparam-pahefana, ny fanoratana tany amin'ny tsy ara-drariny miopampana vola aloha. Manoloana izany koa ny ben'ny tanàna Pangabe izay napetraka teo nandritra ny fotoana maro dia matetika valim-pifidianana osoka sy kolikoly no mivaly no manjaka aty amin'ny commune Pangabe. Tsy afaka miteny foana izahay hatramin'izay. Ary raha mivaly ny valim-pifidianana tamin'ny farany teo izay napetraka zareo nalan'ny ben'ny tanàna izao esorina androany ity izao. Dia tena miteny anareo zahay ary mbola averina ihany fa tena zaony rozy Pangabe tamin'izany satria nahoana hémorragie namen'ny tanàna. Valim-pifidianana tsy mandeha amin'ny zeloniny hatramin'ny PVR tsy nandeha amin'ny zeloniny kanefa dia fitakiana tsotra nataon'ny vahoaka hémorragie namen'ny tanàna lacrymogène napoaka nisy nitorana tamin'izany nisy narary nisy naratra izany ny zavatra niseho dia izahay dia mametraka fa tsy maintsy mametraka fialana ny ben'ny tanàna na Pangabe ary zay ny fitakiana ataonay fa tsy hisy tsony ny fampandrosoana. Ekena sa tsy ekena vahoaka? Fitobiny 10 taona no niainy izany ireo mponina raha ny fanamafisana. Feno ny kapoaka ka antony tsy maintsy hitroarany vahoaka. Manome roa amby 70 rano be ny tanàna am-perinasa izy ireo amin'ny metra-pialana. Tsy mivony commune raha tsy mivaly zany noho ny fanamafisana. Tonga aneo hevitra ampilaminana tsisy korotana teto tsisy nininana teto dia mitodika amin'ny président république colonel Mikael Nzahay mba jereo reto voaka maro be reto fa leo langalangy madame le maire reto izahay leo fitapitaka leo tsy fafandrosoana ka mangavanareo zay mba hitodika ety aminay ary zay nanidy an'ity commune ity dia mamero amin'ny 70 ora anazy amaliny amin'ny antsony vahoaka reo mba hametraka ampialana izy angakangana faran'izay aingana.
dia ny commune tsy misokatra fa ny tolonay dia mitohy foana mandra-pialana zay ko tsy anaika fa leolangalangany madama izahay misy ny raha ataony madama io tsy zavatra manjary fa zay tiany ataona atao ny majinga dia presena ny fitapitahana amin'ny kapoka kely vary kely fa tsisy mpameny hoe ty mba vandrosona tsy mivaly ny tolona tsy mandaty nandray fanapakevitra ny vahoaka rehetrarehetra mikatona manomboka zao alohan'ny commune mandra-pamelany fametram-pialany madame le maire satria tsy akeny ny vahoaka eto amin'ny commune Mpangabetsilia nanamafy ireo mponina fa itony ary amafy ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo dia ny fialan'ny ben'ny tanàna tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny tanànan'izy ireo tsy tao amin'ny biraony ben'ny tanàna nandritra ity hetsika nataon'ny mponina androany ity izay ny teny amin'ny commune ambanivohitra Ampangabe fa betsaka amin'ireo commune ivelana Antananarivo no ahitana fitakiana fanisorana ben'ny tanàna io amin'izao fotoana izao. Isan'ny nahitana fihetsiketsehana ny tao amin'ny commune Andonabe Sud ao anatin'ny distrikany Marolambo. Ankoatra ny tao amin'ity commune ity dia nisy ihany koa ny tranga tahaka izany Tetsy Anosisato Andrefana. Araoary ny Antsipriam-Baovao. Leo fitondrana feno kolikoly, leo tsindry azo lena, leo fanindraindrana antoko politika amin'ny fitantanana ny raharay ao anivon'ny vahoaka ho ireo mponina ao anatin'ny commune Andonabe Sud ao anatin'ny distrikany Marolambo. Miopapana ny fanaparam-pahefana ka antony anaovan'ny vahoaka fitakiana ny fialan'ny ben'ny tanàna hoy ny fanazavana. Raha ny fanazavana trany dia misy ny fakana vola mitentina enety sy iray tapitrisa tamina CSB2 tao an-toerana. Tsy fantatra mazava ny antony fakana sy ny nampiasana io vola io raha ny fanazavan'ny fokon'olona nanao ny fitokonana trany. Miala ny ben'ny tanàna sy ny forongony hoy ireto vahoaka ireto. Atra tamin'ny fotoanan'ny Jamorise no reman'ny communauté Andonabe Sud dia mbola sy nahitana savorovoro raha karanty. Antony tonga ananjy voan'ny kolikoly. Misy hotely izy zareo io agnatin'io akao. Mibeko ny personnel akao fa sy izy reky. Ary ny fankatahan'ny vahoaka angambany dia ny mateo nametrahana hoe miala ny ben'ny tanàna sy ny forongony dia mitaka izany. Nangalaka vola ennesy sy iray tapitrisa tao amin'ny hôpitaly nefa sy tafiditra tatsy amin'ny tapombolan'ny fanjakana sady diany takany sy dia nisany hoe niseho tary amin'ny fanjakana teo ambony fangalany vola fa kolikolon'izy manokana se nitsonga nangalaka tao amin'ny monsieur le docteur zany nangalan'io vola io ary tegna nalana misy olona nangodididina teo fa zareo amin'ny araka ny fanambaran'ireo mpikatroka sy mpikambana ao amin'ny filan-kevitra dia maro ny olana nateraky ny fitantanan'ity ben'ny tanàna ity anisan'izany ny fakana vola tsy ara-dalàna ny fanambaniana olo-maventy ary indrindra ny tsy fahazoan'ny commune ny vola subvention ho an'ny sehatry ny fahasalamana izay tsy mbola tonga hatramin'izao. Tsy ekena intsony ny fitondrana Irmar ary takiana tsy misy fepetra ny fialan'ny ben'ny tanàna Irmar ho iatran'izy ireo. Akoatra ny tany amin'ny distrikany Marolambo ity dia nahitana savorovory ihany koa ny Tetsy Anosisato Andrefana, nisy ny filanjana Sorabaventy manodidina ny tanàna. Noho ny farany tapa-kevitra ny vahoaka fa niriotra nakeo amin'ny biraony commune ny taky ny alan'ny ben'ny tanàna. Raha ny vaovao azo dia efa nisy andian-jatovo no man'ny ben'ny tanàna hiandry ny biraony commune akaraikitra ny fifanjevona. Vokany nisy roa naratra ireo mpanao fitakiana tratra ny Velboiron. Antony fitakiana ny tsy fahamarina toeran'ity ben'ny tanàna ity tamin'ny fifidianana izay natao teo. Tsy vitan'izay fa manjaka ny kolikoly ny fanaparam-pahefana. Raha ny vaovao azo hatrany dia misy ny didiko fe lehibe eo anivon'ny fanapa-kevitra kominaly ataon'ity ben'ny tanàna Irmara ity. Raha ny fantatra moa dia itoy ny fihetsiketsehany io raha mpitso ka andrasana ny toyny sy ny fivoaram-baovao. Fa tsy hisy ny fampandrosoana vanina raha tsy mipetraka mazava ny fitsinjaram-pahefana miainga any amin'ny faritra tsirairay hoy ireo mpitolona ao amin'ny faritra amoron'ny mani androany. Mitaky asa sy fanatanterahana avy hatrany izany mba tena amaly ny fitakian'ny vahoaka sy ny fanovan'ny rafitra eto amin'ny firenena. Nanolotra boky mirakitra ireo tolo-kevitra samihafa ho an'ny fampiarana izany ho an'ny fitoram-panjakana ankehitriny izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ny Antsipriam-Baovao.
mampalaza ny faritra Moromania ary lasa sakana tsy nisy ny fampandrosoana ny tany an-toerana ny kolikoly, ny kiatrano an-trano, ny fanaovana ampimamba ny harem-pirenena ary ny raha matahora ho ny fanazavana. Voaresaka matetika ihany koa ny fitsinjana ampahefana, saingy tsy nisy fanatanteran'izany ka tsy nitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Mitaky ny ampiaran'izany ireo mpitolona avy eo amin'ny faritra Moromania. Fotoana ny fanavaozana izao, fotoana isiny ny fanovana miainga ny fotony. Fanovana ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary anisan'izany ny rafitra any amin'ny faritra. Mangataka zany zay ny hoe mba hapetraka tokoa ilay fitsinjaram-pahefana tena izy ho an'ny faritra satria zay no anisan'ny sakana sy olana ho an'ny fampandrosoana haingana ny Madagasikara. Izay no atao hoe ivomesatry ty boky ty zany ho an'izay fitsinjaram-pahefana tena izay zay no ivon'ity zavatra ty ankoatran'izay ny hoe fanovana ny rafitra misy. Raha nresahana foana le fitsinjaram-pahefana tena izy, nresahana théorie verbalement fotsiny fa tsy nisy fanatanterahana zay. Matoa zany tsika mbola zao ny zavatra mandohan'ny firenena androany dia tsy tanteraka raha tokony izy zay fitsinjaram-pahefana tena izy zay. Raha ho an'ny tany faritra Moromania zany talokan'izao andro fampiasantsika zao dia ny kolikoly, ny kiatrano-trano, ny fanaovana ampimamba, ny harem-pirenena, ny fanaovana fangalarana, ny fananam-panjakana sy ny fananam-bahoaka, zay no anisan'ny zavatra tena nalaza tany ka anisan'ny olana ho an'ny fampandrosoana ihany koa dia ny fanaovana raha matahora, tratrana pression, tratrana tsindry avokoa zay miletra te hanao zavatra any amin'ny faritra Moromania ary matahotra ny lehibe zay. Ny firaisan-kinany rehetra no ahazoana manatratra ny tanjony. Nanolotra boky mirakitra tolo-kevitra ao amin'ny mpitondra fanjakan'izy ireo. Efa nahavitan'ity boky ity ho anay izay atao hoe mpitolona avy any faritra Moromania, atrikasa izy ity nandrafetana manokana, atrikasa fakakevitra nandrafetana manokana ny olana ho an'ny faritra Moromania, misy vahaolana ihany koa ato ho an'ny nasionaly na ho an'ny Madagasikara manontolo ka ty izy ity dia ho zarainay amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany hatrany amin'ny filoham-panjakana ka hatraty amin'ny mambra ny governemanta iray manontolo. Tsy voafetra amin'ny sehatra iray fotsiny ny fanovana takin'ny firenena sy ny zava-misy ankehitriny fa ny sehatra rehetra. Isan'izany ny fanabeazana hoy ny fanamafisana. Resaka indemnité rehetrarehetra reny fa ny akoatran'io indemnité io zany dia le hoe rafitra fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy. Raha tsy resaka tsika ohatra ny any amin'ny primaire, itsika zao efa mirona makany amin'ny resaka commonel va any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy nefany ny ankizitsika 6e vao ampianarana teny anglisy ny any amin'ny sekolim-panjakana dikan'izay efa rafitra lany daty zany PDB fa izay ohatra izay fotsiny ny ataona eto fa amin'ny ankapobeny mila fanavaozana tanteraka mihitsy ny rafim-panabeazana rehetrarehetra eto Madagasikara ary ny rafin'ny sasany koa ka izay le hoe fanavaozana mila fikonandoha, mila zavatra miainga avy any fotony zany amin'izao tsika hanovana an'izay rafitra izay fa tsy hoe ny tanjona dia hoe nanova ny filoha sy ny forongony araky ny tenenina fa le tena amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy fanavaozana hatrany fotony ka. Nanamafy ny fahavononany hiara-iasa sy hitady vahaolana ho an'ny firenena miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izy ireo raha ny fanambarana nataony androany. Fa olona ampolo no namoiny ainy taoriny daroka bomba maromaro nataony tafika israeliana manerana ny faritry Gaza. Araka ny tatitra voaray tany an-toerana dia olona 420 farafakely no maty. Nilaza ny Hamas fa tsy tompona andraikitra tamin'ity fampitifirana ny tranga ity ary mbola manaja ny fifanarahana amin'ny fitsarahany ady. Nampangay ny gouvernemanta israeliana kosa nefa ny Hamas ho namadika ny fifanarahana momba ny fampitsorana takalonainy. Ny Antsipria Mbovao. Olona 420 namoiny ainy tao Gaza taorian'ny daroka bomba nataon'ny tafika israeliana manerana ny faritra. Vavolombelona maro no nilaza fa nitohatra amin'ny androany maraina ny daroka bomba tao amin'ny faritra rehetra. Ny Prime Ministre Netanyahu no nandidy isina fanafiana araka ny fanambarana navoakan'ny Brown Prime Ministre israeliana. Fanafiana tampoka sy nahery vaika no natao tamin'izany. Tsy nisy antony mazava nambaran'ny gouvernemanta israeliana saingy nilaza kosa ny loharanom-baovao ara-miaramila iray fa tsy nanaja ny fifanarahana amin'ny fandriam-pahalemana ny fondrina Hamas. Nandà izany anefa ny Hamas izay nilaza fa tsy tompona andraikitra tamin'ny fifampitifirana ny tranga ny talata ary nanamafy fa mbola manaraka hatrany fifanarahana amin'ny fitsaharan'ny ady. Araka ny fantatra, fotoana fohy ny alohan'ny fanafiana dia nomelohin'ny Prime Ministre israeliana ho nandika ny fifanarahana momba ny famitsorana ireo takalonaina ny Hamas
vatana tsy mitovy amin'ireo olona voalaza ao amin'ny fifanarahana no naverina ho ny fanazavana. Namaly anefa ny Hamas nilaza fa tetika ara-politika nataony Netanyahu izany hialan'ny Israely andraikitra amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana. Fananao hetsika lehibe tao amin'ny fahavelasa komplexio sy pena akaiky ny seranam-piaramanidina ao Rio de Janeiro ireo polisy. Olona maro no maty mihoatra ny 20 no voasambotra ary fitaovam-piadiana maromaro no nalaina tamin'ireo mpanondrana zava-mahadomelona. Niteraka tahotra lehibe teo amin'ny mponina ary aya iraisam-pirenena ny momba ny fiarovana ny mponina marefo ao Brésil. Izao fihetsiky ny polisy breziliana izao. Arahoary ny taty bovao. Natomboky ny polisy breziliana tamin'ity alarobia maraina ity ny hetsika lehibe indrindra teo amin'ny tantarany Rio de Janeiro tao amin'ireo fahavelasa roa any avaratra Rio izay mifanakaiky amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Araka ny fantatra, nisy setroka sy tifitra avy amin'ny basy mandeha ho azy na ny arma automatique teny amin'ireo faritra ireo, saingy tsy ady ara-miaramila na bomba no nitranga, fa fifandonana teo amin'ny polisy sy ireo mpanao eloka bevava ireo mpanondrana zava-mahadomelona. Olona 540 no niasa tao amin'ny faritra komplekse eo sy pena izay manana velarana 7 tapitrisa metatra toradroa eo, avohena amin'ny abehan'ny faritry Copacabana. Nafaty olona ampolony, anisan'izany ny polisy maromaro ny fifandonana. Niezaka namonjy fodiana ireo mponina raiky tahotra tavelany teny an-dalambe, tsy nisy busy afaka mivezivezy intsony tany an-toerana ka tafajanona teny afovoan-dalana izy ireo. Nikorotana tanteraka ny tanàna ary voalaza fa mbola tsy nahita zavatra tahaka izao ireo mponina. Araka ny tatitry ny polisy, mihoatra ny 20 ireo olona voasambotra ary fitaovam-piadiana maro an'ny Commando Rouge, iray amin'ireo fikambanana mpanao eloka be lehibe indrindra ao Brésil no nigazana. Niteraka fahatezerana sy aya teo amin'ny mpanaramaso maro, anisan'izany ny komisera ambony momba ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana ny herisetra natao. Nilaza fa taitra ny firenena mikambana ary nangataka fanadihadiana aingana momba ny olona namoy ainy. Mampitombo ny loza ho amin'ny mponina marefo ao Brésil ny hetsik'ireo polisy breziliana. Anisany mitaky fanazavana amin'ny gouvernoura izay mpiara-miasa akaiky any Jair Bolsonaro ny mpikambana ao amin'ny antenimera breziliana momba ny antony nahatonga ireo fahavelasa no lasa sehatra ady. Izay ny zava-misy ao Brésil fa zao kosa dia rahantsika ireo vaovao hafakely. Karazangidro mora fantatra no ny tarehany menabe sy ny volony izay toy ny lokom-bolamena amin'ny kitontaona ny bold uakari. Tsy aingo fotsiny ny loko menabe aminy fa marky ny fahasalamany. Raha ratsatra mantsy ny tarehany na tsy mivoaka tsara ilay loko mena dia midika izany fa marary ny bold uakari. Tsy vitany hoe marary izy amin'izay loko izay fa lasa tsy ho tian'ny vavy na ny lahy raha eo amin'ny resaka ara-pananahana. Mipetraka ambony amin'ireo hazo amin'ny faritra tondraky ny rano any Amazonia ny bold uakari ary miara mitsambikina amin'ny hazo ny vondrony be feo. Voankazo sy voa ary bibikely indraindray no sakafo n'ity biby manana anarana siantifika Cacajao calvus. Ao Sulawesi atsimatsinana ny Indonésia no misy ny foko antsoina hoe buton. Foko tena vitsy anisa satria dia eo amin'ny 10 eo nisan'izy ireo. Araka ny fandinihana ara-tsiansa dia vokatry ny Waardenburg syndrome no mahatonga ny mason'ireo olona ho manga mamirapiratra. Na tonga ny maso ho manga mamirapiratra na maso roa samy hafa loko, ny volo fotsy eo aloha amin'ny loha, ny potra na faritra marevaka amin'ny hoditra. Ny fahaveresan'ny fiainona ny fikorotanana ara-genetika nahazo azy ireo. Marihana fa tsy aretina nateraka ny zava-mahadomelona na teknôlôjia ny toebata ny bouton fa voajanahary amin'ity foko ity. Anisan'ireo lasibatry ny fandidiana nataony Dr Maurice, chirurgien esthétique Iraji Narine Singh, transsexuel Iraji ary nanova ny vatany ho vehivavy. Ny fahafahan'ny Dr Maurice nanova ny vatany ho nanaitra ny Iraji tamin'ity mpandidy izay mora kokoa sara mpandidiana raha mitaha amin'ny hafa. Zava-doza nefa nonseho fa kay dokotera mpandidy sandoka i Maurice.
akora mitovy amin'ny simenitra sy lakôly no atsofiny amin'ireo faritra tiana kitiana na ny tare na ny nono na ny molotra na ny fitombenana. Hodana tanteraka irajita aoriany fandidinana atao azy, potika ny tarehany sy ny vatany manontolo no ireo akora simika nampidirina taminy, izay no nahatonga azy nijoro vavolombelona. Efa nosamborin'ny polisy moa i Mori, dokotera Sandoka, ka nampidirina amponja. Ny fanadihadiana no lalalana fa akora fanapenana kodiarana vaky ireny no ampiasainy, natsofoka tamin'ny vatan'olombelona. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorona trandry ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.